Olonom-pirenena amin'ny ankapobeny dia tsy mbola manana an'izay le hoe fahafahana manao Facebook izay aloha amin'izao fotoana izao raha ny eto Madagasikara. Kanefa na izany na tsy izany aza misy apahany malagasy be dia be satria efa mihoatra ny ataontsika hoe any amin'ny 30 isan-jato raha ty an-tanan-dehibe no manao an'io Facebook io. Ankoatr'izay nefa manerana ny Madagasikara dia mety fampitankevitra ilay izy io raharahana Facebook io eto amintsika dia mety atao maivamaivana ary be dia be ny ray aman-dreny teny hoe io indray ianao sy ny Facebookinao izany hoe amaivanina ilay izy taditsika tsara tany amin'ny taolona teny mivalopolo tany dia rehefa mikitika ordinateur dia izao ny tenenin'ny olona milalao ordinateur. Ohatr'izay mihitsy io zavatra mitranga amin'izao fotoana izao io manao Facebook dikany miala voly fa ao anatin'io Facebook io dia tokony ahitanao zavatra maromaro ifanentanana ary be dia be ny olona mpanao bizina ao anatin'io be dia be malafo entana be dia be malafo hevitra dikany hoe malafo hevitra io no mbola tsy ananantsika azo mity ve ny hevitra ao anaty Facebook azo alaina tahaka ve azo ampiasaina ve avadika ho bainky izay zao ny tsy vitantsika malagasy ary ilainy io mba ahafahantsika aminao an'izay maninona mivondrona Europeana mahita hoe tokony ho resahana amin'ny Facebook fa maninona isika amin'ny mampanao gazety antsika samy resaka momba Facebook mba ahafahana manentana ny olona rehetra mampiasa azy mba ilaza ny zavatra sy nolazaina zay ny tsika.